Tsapanareo hoe fa mifamaofao be ihany ny fiainana eran'izao tontolo izao. Ady, aretina, fasahirana maro samihafa. Tsy vitsy araka izany ny mandalo olana na zavatsarotra manoloana ny fiainana andavanandro sy ny manoloana ny tetikasa tiana ho tanterahany. Eo indrindra ny mampiasa saina ny tsirairay hoe aiza no mety ahitana vahaolana, iza no afaka hitodotodona mba hanampy. Eny dia efa haintsika matetika aza hoe ny fitolomana mibavaka amin'ny zavatra anankiray dia tena manova zavatra dia mbola betsaka ny misalasala amin'ny herin'ny mivavaka. Ao anaty baiboly ao misy tantara anankiray izay manoloana ny ady hatrehana mpanjaka sy ny vahoakany dia nivavaka teo anatrehan'i Jehovah izy ireo mba ahitany vahaolana amin'ny fiatrehana ny fahavalo tena lehibe. Vakio any tantara faharoa toko faharoapolo andimy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy fa tena natalanjona ny nandresen'izy ireo izany fahavalo izany. Voavonjy ny vahoaka noho ny mivavaka tsotra nefa mafonja nataon'izy ireo. Ireto teboka anankitelo ireto ary anisan'ny lehibe rehefa mivavaka ianao ka mila saintsainao. Mila minao an'Andriamanitra ianao voalohany indrindra fa tsy manononona vavaka fotsiny. Matio toko faha 17 andiny faharoapolo no milaza lalindalina amin'izay finoana izay. Manarak'izay dia mila tadinao fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra io ivavahanao io. Dikan'izany miankina aminazy tanteraka ny fanatanterahana feno. Ary farany mila tadinao hoe io vavaka ataonao ampinoana io no any fitaovana mahery vaika eo am-pelatananao. Tiana nefa ny manamarika fa tsy miankina amin'ny halavany na ny hafohany na ny fahaizanao mandahateny izany. Ny hamarana koa azy dia izao be dia be ny zavatra mandiso fanantenana antsika amin'izao fiainana izao fa andao hisafidy hivavaka fa Andriamanitra eto diso fanantenana antsika izany. Tady mivavaka no anarana antsika tsy ho kivy satria mampaheno ny vavaka ataontsika. Manoloana ny olanao samy rery, manoloana ny olana ara-pianakaviana, ara-piarahamonina sy eo anivon'ny firenena, andao hivavaka fa ny herin'ny vavaka dia tena mandaitra dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao kosa hiandry ny fahagagan'ny tomponao amin'ny fo tsotra, marina sy madio. Hoy ny tompo hoe atsoy aho dia hovaliako ianao fa ampisehoako zava-mahagaga sy sarom-patarina izay mbola tsy fantatrao. Jeremia toko 7:30 andiny fahatelo.